Rabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana mazovana indray ny avaratra azo atao atsimon'ny Madagasikara izay hoentin'ny anticyclone moa zany izay tranga tsy dia fahita loatra amin'ny vanim-potoana toy izao ka vokatray dia misy ny arotsakorana amin'iny tapany atsimo atsinanany Madagasikara iny misy an'ireto rahona hitantsika amin'ny sary ihany koa somary mikisaka manatona ny morontsiraka atsimo atsinanany nosy iny hatrany ireto rahona reto vokatray dia anatombo kokoa ny arotsakorana amin'iny tapany atsimo atsinanany nosy iny misy araka izany ny fampitandremana noho ny abetsahana arotsakorana any amin'ny distrikany Mananjary ny any amin'ny distrikany Nosy-Varika ny Manakara Vohipeno Farafangana Vangaindrano izay mety mahatratra hatrany amin'ny 50 ka hatramin'ny 20 milimetatra ny arotsakorana ao anatin'ny 420 ora manakery zay hatramin'ny faharoan'ny volana zany hoe filazana miloko mavo hatrany aloha zany izay apetsahana arotsakorana izay ny toetry ny andro sika kosa amin'ny akabeny dia saika ny alizay aloha no mandrafitra ny toetry ny andro zany ho an'ny eto amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara sy ny afovoantany fa ny andrefana kosa dia mahazo vanatra ny oram-baratra saika amin'ny tolakandro hariva ary mety araikotroka moa zany zay ho ana faritra sasany indraindray ny maripana ihany koa tombanana misy fidinina be aloha ny maripana ny roa andro avy ho an'ny tapany atsimo atsinanana sy ny avoantany ary manana miakatra izay any amin'ny sabotsy ihany hoany ny toetry ny androsika ro an'ny rapisy vao maraina dia isy hatrany ny orana any amin'ny faritra vatovavy fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana indrindrindrindra ny morontsiraka misy ny rahona ho an'ny ilany atsinanany faritra matsiatra ambony sy orombe ary ny any amin'ny distrikany Taolagnaro izay mety araina orana malefaka na herikandro indraindray ho an'ny morontsiraky ny faritry Menabe ihany koa dia mandraona mety isy tandrivindraona vao maraina torak'izay ihany koa ny morontsiraky ny faritry Sofia ny ambiny dia maina aloha ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mitatra tsikelikely ho an'ny tapany avaratra izay orana any amin'ny ilany atsinanany nosy izay voakasika ny faritra Analanjofo sy ny faritra atsinanana mbola mitoy ihany ny orana izay somary manatombo izay ho an'ny faritra Vatovavy fitovinany atsimo atsinanana mety voakasika ny orana malefaka ihany koa ny morontsiraky ny faritra nosy ho an'ny ilany atsinanany avoantany mandraona ny andro amin'ny akabeny indrindra ny takariva izay mety misy herikandro ho any amin'ny ilany atsinanany avoantany izay misy kosa ny tandrivindraona ray kotroka ho an'ny faritry Menabe sy ny atany faritry Melaky ny faritry Bongolava ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra mandraona mety araina tandrivindraona ihany koa ny andro ho an'ny tany faritra atsimo andrefana sy ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara ny any amin'ny faritry Diana zay sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Sofia ny ambony kosa dia maina tanteraka ho an'ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay mety tafidina hatrany amin'ny 12 degré Celsius ny maripana ho an'ny faritry matsiatra ambony 13 degré Celsius kosa ho an'ny Vakinakaratra ary tombanana 15 degré Celsius ny any amin'ny faritra Anosy na ny morontsiraky ny faritra Anosy zay any amin'ny distrikany Taolagnaro ny ambony kosa indrindra ny any amin'ny ilany andrefana misy mahatratratra any amin'ny 13 degré Celsius hitantsika any amin'ny morontsiraky ny faritry Menabe iny ny androny zoma kosa indray mitoy hatrany ny orana any amin'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iray manontolo iny saingy efa mialefa tsikelikely aloha zay arotsakorana izay ho an'ny avoantany dia mandraona ny andro amin'ny tapakandro hariva izay mety araina tandrivindraona mitsitokotoko indraindray ny oram-baratra kosa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara mitoy hatrany ho an'ny faritry Melaky Boeny ny any amin'ny faritry Bongolava Menabe ary ny ilany andrefan'ny faritry Betsiboka torak'izay koa ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana mety ahitanan'izay orana tandrivindraona mety arakotroka izay ny tapakandro hariva ny zomara ny maripana vinavina amin'izay andro ny zoma izay hatrany dia mbola milatsaka hatrany aloha ny maripana ho an'ny faritry ny matsiatra ambony sy Vakinakaratra satria dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 14 degré Celsius eo izay maripana izay anomboka ahitana fiakarana tsikelikely kosa izay any amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara miverina miakatra ihany koa ny maripana ho an'ny faritra atsimo andrefana izay hita fiakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius izay maripana izay raha ny tombatombana amarana antsika ny fandaharana ny andro ny sabotsy mbola misy hatrany ny oram-baratra ary saika any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara no ahitana azy ho an'ny faritry Boeny Melaky Bongolava Betsiboka ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana mety hitatra hatrany amin'ny faritry Sava izay oram-baratra izay mandraona mety araina tandrivindraona ihany koa ny takariva ho an'ny faritry Vakinakaratra sy ny faritra Analamanga ary ny faritra Alaotra Mangoro ny any amin'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy ary ny any Fitovinany ny ambiny kosa dia
maina tanteraka ny andro indrindra ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ny maripana avovinavina amin'izay androny sabotsy izay hatrany tomanana misy fiakarana ny maripana amin'ny avoatany manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 eo izay maripana izay torak'izany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny efa mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 7 degré celsius izay maripana izay raha ny vinavina. Ny ambony kosa tsy de misy ny afivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ny meteo tamin'ny ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma to.